Toy ny asa tanterahan'ny Maristops eny Avaradrano eny ankehitriny. Nisy indray ny fanentanana nomena ireo tanora manoloana ny fitondran-tenan'izy ireo tamin'ny alalana fanatanjahantena sy fialamboly isan-karazany no nahafahana nampita hafatra ary ihany koa nanoro lalana azy ireo. Tato-baovao. Manampy ny tanora any Avaradrano eny Maristops ankehitriny. No ny fahatsapahana fa tena marobe ireo tanora latsaky ny 20 taona no miditra sady amin'ny resaka firaisana ranofo tsy voaaro ka mety hiteraka voka-tsy ireny na aretina ihany koa no antony any ampian'ny ambana ity ny tanora ny atoerana. Ny tena ataon'ny Maristops zany araka ny mahafantatra hoe naman'ny tanora ny Maristops manana izay zay dia ny mpanany ataon'ny Maristops zany dia manomana amin'ny asa eo amin'ny fiarovana amin'ny vokalo loatra sy ny firaisana ranofo loatra moa zany izay ny tena mpanany asa iarahana eny. Andrano moa dia efa nisy nietsika fanentanana ataon'ny fikambanana amin'ny tanora iray Tetsyanosy Avaratra miaraka tamin'ny Maristops. Nahitana zavatra maro toy ny fanatanjahantena, fialamboly isan-karazany ary ihany koa fitiliana ny aretina avy amin'ny firaisana ranofo izany nietsika izany.